Nolotrana rahaba tompoko tombanana mbola itoetrany ny ora-pahavaratra manerana ny Madagasikara indrindra ho an'ny amorontsiraka atsinanana sy ny faritra sasany ato amin'ny afovoantany ary ny tapany avaratra i Madagasikara iray manontolo. Mety ho betsaka kokoa zay amin'ny faritra sasany satria mety hanodidina eo amin'ny 70 hatramin'ny 70 milimetatra ny tahandrotsakorana ao anatin'ny 420 ora monja. Misy araka izany ny fampitandremana mahakasika izay mety ho fabetsahan-drotsakorana izay manakery ho amin'ny anio fampitandremana amin'ny loko maitso ho an'ny distrika Mahajanga voalohany sy faharoa, Marovoay, Mitsinjo, Soalala, Besalampy, Maintirano ary Antsalova. Manakery anio hatramin'ny 6 febroary kosa amin'ny fampitandremana amin'ny loko maitso ho an'ny fatra Analamanga sy Atsinanana. Manakery ho amin'ny anio ka hatramin'ny 6 febroary ny fampitandremana amin'ny loko mavo. Mahakasika izay mety ho fabetsahan-drotsakorana izay any amin'ny fatra Ivatovavy, Fitovinany ary Atsimo Atsinanana. Ampitandremana sahady ihany koa ny ponina any amin'ny fatra Sofia ny amin'izay mety ho fabetsahan-drotsakorana izay amin'ny zoma ho avy izao. Vokatra izay ary dia mahazo fampitandremana amin'ny loko maitso amin'ny zoma ho avy izao ny any amin'iny fatra Sofia iny. Mivinany toetry ny andro ho amin'ny rampitso raha jerena amin'ny antsipriany dia azo orana malefaka ny voamaraina morontsiraka ny fatra Atsinanana, Vatovavy, Fitovinany, Atsimo Atsinanana, Mpaka hatrany Taolanaro. Azo orana ihany koa ny morontsiraka ny fatra Sofia sy Boeny. Andrahoana na Anjombona mety isy ihany ny Erjika isina orana tandrifindrahona eny Antsefatsefaneny ho an'ny fatra Menabe, Itasy, Vakinakaratra, Moromania, Matsiatrambony ary Iorombe. Ny fatra hafa dia andrahoana mitsitokotoko na homaina ny andro amin'ny akapobeny. Mivinan'ny toetry ny andro ny tolakandro kosa indray dia saika homaina aloha ny any amin'ny tapany atsimo ny fatra Menabe, Atsimo Andrefana ary Androy. Ny fatra hafa kosa dia azo orana tandrifindrahona mety arahankotroka avokoa. Mivinan'ny maripana manodidina amin'ny 5 hatramin'ny 30 degré ho an'ny afovoantany, 20 hatramin'ny 30 degré morontsiraka Atsinanana ary 20 hatramin'ny 30 degré kosa ho an'ny morontsiraka Andrefana. Tafakatra 30 degré maripana ambony indrindra any amin'ny distrikan'ny Morombe. Mivinan'ny toetry ny andro ny zoma kosa indray dia saika ho maina hatrany aloha ny any amin'ny fatra Menabe, Atsimo Andrefana ary Androy. Andrahoana mety arahana orana tandrifindrahona indraindray ny any Vatovavy, Fitovinany, Atsimo Atsinanana, Anosy, Iorombe ary Matsiatrambony. Ny fatra hafa indrindra ho an'ny afovoantany sy ny tapany avaratra Madagasikara iray manontolo dia azo oram-baratra avokoa. Araka ny efa natsidika teny am-piandohana dia mety ho betsaka kokoa ny rotsakorana any amin'ny manodidina ny fatra Sofia amin'ny zoma ho avy izao. Mivinan'ny maripana indray eo amin'ny 40 hatramin'ny 30 degré zao an'ny afovoantany, 30 hatramin'ny 20 na 30 degré morontsiraka Atsinanana ary eo amin'ny 420 ka hatramin'ny 5 degré kosa ny maripana any amin'ny morontsiraka Andrefana. Mivinan'ny toetry ny andro ny sabotsy ary namaranantsika sahady dia andrahoana mety arahana orana tandrifindrahona indraindray amin'ny fatra sasany any amin'ny fatra Menabe, Atsimo Andrefana, Androy ary Anosy mety hitatra hatrany amin'iny fatra Iorombe iny. Ny fatra hafa kosa dia azo orana tandrifindrahona mety arahankotroka avokoa. Tsara manamarika fa mety hitsitokotoky ihany izay orana tandrifindrahona izay. Mivinan'ny maripana kosa indray eo amin'ny 12 hatramin'ny 20 degré ho an'ny afovoantany, 420 hatramin'ny 30 degré morontsiraka Atsinanana ary eo amin'ny 420 hatramin'ny 430 degré ho an'ny morontsiraka Andrefana. Tazantsika amin'izao fa tsy misy fiovana misongadina maripana ambony indrindra any amin'ny distrikan'ny Morombe fa eo amin'ny 30 degré hatrany ny maripana ambony indrindra. Dia izay ndray raha mivinan'ny toetry ny andro atanatin'ny 3 andro avy mamea fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.